mamatsy, manohana, mitahiry, manangana, mampianatra, manasitrana dia ianao zany Andriamanitra tsara indrindra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Tompo, misaotra ny amin'ny famindramponao Andriamanitra, fa tsy toy izao ny fiainanay raha tsy noho ianao irery ihany Andriamanitra. Tsy toy izao ny momba ny tsirairay avy raha tsy noho ianao Jesosy Kristy izay nafoy ny ainao ho anay tsirairay avy. Misaotra Tompo fa nampahafantarinao ny tena fitiavana izahay, dia tamin'ny nanehoanao, nanoloranao ny ainao ho famonjena anay tsirairay avy, nalatsaka ao ny rahanao mba ho fanavotana anay. Misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao. Ankehitriny Tompo dia atomboka ty fotoana ty, fa zahay nefa tsy mahay manomboka ninninona Jesosy raha tsy ianao no manomboka izany. Ka hoy izahay hoe Tompo, meteza ianao Andriamanitra le alfa ho fanombohana amin'izao fotoana izao. Aoka ny teny rehetra avy any aminao Andriamanitra no voateny eto, aoka ny sitraponao no tanteraka eto Jesosy amin'izao fotoana izao. Ary mandrakizay manomboka eto amin'ity fotoana ity Andriamanitra ny fanovana ny fiainany tsirairay avy. Manomboka amin'izao fotoana ivavahana izao Andriamanitra ny fiovana ao anatin'ny fony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Misaotra Tompo, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Andao tsika hisaotra an'i Jesosy androany. Jesosy misaotranao zahay eny amin'ny fitiavanao. Misaotranao zahay Tompo ny amin'ny fahatsaranao. Fa fantatra efa zany ny teninao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5. Misaora ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny rehetra. Misaotra, misaotra. Teneny fotsiny misaotra. Dao tsika rehetra araka iteny fotsiny misaotra Tompo, misaotra, misaotra Jesosy. Mety tsy takatra ny saiko fa misaotra Jesosy. Mety tsy haiko ambara fa misaotra Jesosy. Mety tsy araka ny programako fa misaotra Jesosy. Mety tsy zakako indraindray fa misaotra Jesosy. Mety tsy haiko lazaina fa misaotra Jesosy. Mety ivelan'ny fahatakarako fa misaotra Jesosy. Mety hafa amin'ny fijerin'ny olona fa misaotra Jesosy. Mety hafa amin'ny fijeriko fa misaotra Jesosy. Mety hafa ny zavatra misy mitranga fa misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Misaina ny hatsaranao ao, fatokinao isan'andro, fatokinao isan'andro. Fantatro fa tsy hoe mendrika Jesosy, fantatro fa tsy hoe mendrika. Ny andray fitiavana toy izao, ny andray fitiavana toy ny anao, fa mankasitraka ny famindramponao ary ny fahasoavanao, sy no ny nafoizanao ny ainao Jesosy, sy no ny nafoizanao, ka tonga ho idera sy hira ho anao Deus ai hoe misaotra, 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 lehibe fitiavanao. Misaotra, Jesosy misaotra, misaotra indrindra, lehibe fitiavana.
avelatsika andeha mozika. Avelatsika andeha mozika dia isaotra fototsika ny apotsika amin'izao fotoana izao. Isaotra indrindra Jesosy. Nyaminy fitondranao e. Nyaminy fahaiza manaonao e. Nyaminy izay rehetrarehetra avelanao iseo Jesosy. Misaotra Jesosy. Oh, Jesosy oh, misaotra indrindra, misaotra indrindra. Oh, masina indrindra ilay tsy miova ilay mandrakizay. Ny lohalika rehetra dia andohalika eo anatrehanao. Ny lela rehetra dia anambara ny fiderananao. Zao rehetra rehetra zao Jesosy dia ampitoerina ka tsy hetsika eo amin'ny fanatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Amen, amen, amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Halleluja. Amaka ny salamtsika faharoa amby roapolo amby zato. Salam faharoa amby roapolo amby zato. Salam faharoa amby roapolo amby zato. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Firana fiakarana nataon'i Davida. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko. Andeha isika ho an-tranon'i Jehova. Ny tongotra efa mijoro eo amin'ny vavahadinao ry Jerosalema ô. Dia ianao ry Jerosalema, izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Amin'ny akaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehova. Mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Fa any no misy ny seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiainana amin'ny mpianakavin'i Davida mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinina anie izay tianao, fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana anie ho ao an-dapanao. Noho ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana anie ho ao anatinao. Noho ny tranon'i Jehova Andriamantsika dia hitady izay ahatsara anao ao. Amen. 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 Tatsika mbola hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Asaiko ianao hitehaka ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao raha sitraka ao. Halleluja! Asivika mafy ho an'i Jesosy. Azaverangina asivika mafy ho an'i Jesosy. Mariky ny fitiavana ho an'i Jesosy. Asivika mafy ho azy androany. Tiaka mafy ho an'i Jesosy aloha e. Efa ansesesy teo ny fiarabana tsy mety ny tenany. Tena ihany koa raha tsy miarabantsika tonga soa eto amin'ity moron-dranomasina mahafinaritra ity fotoana zay natoka an'i Jesosy Kristy tompo ho antsika eto Mahajanga. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Dia ao anatin'izay fiarabany izay tsika dia mety loatra raha isy teny satria tsy tanteraka foana izao fotoana izao raha tsy ny fifarimbolana sy ny firaisam-po ny lehibe sy ny maro teto an-tanàna. Dia ho an'izay izao lahateny manaraka izao. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy.
Alléluia. Alléluia. Atsakany ny tanan'izay Maria amin'izao fotoana izao e. Nareo ery amin'ny sisiny ary any alavitra any alavitra indrindra any ve mare e? Alléluia, misaotra ny Tompo. Ndao tsika mbola hitehaka mafy a ho an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ry rahalahy sy anabavy rehetra ao amin'ny Tompo a. Anomboka izao seminaire lehibe Rallye de miracle izao tsika. Roapolo taona nafahan'ny hvkl-mission nanatanteraka an'izany a. Andao tsika hitehaka mafy be a ho an'i Jesosy sy rery any. Ry rahalahy sy anabavy rehetra ao amin'ny Tompo a, ry mpanompon'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ane ny fiadanan'i Kristy mpamonjy atsika. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika nafahana nanatanteraka izao seminaire lehibe mandritra ny 3 andro. Androany fa 9 volana Jona, raha pitso fa 7 volana Jona, ary raha afaka pitso alahady fa maranana fa 20 volana Jona. 3 Misaotra ny tompontsika satria izy no maniraka ary izy no ilayntsika eto. Manaraka izany dia tsy hainy tsy hisaotra eto am-piandohana ireo tompon'andraikitra isan-karazany nahafahana nanatanteraka izao hetsika izao. Anisan'izany ny PDS eto Mahajanga, ny ben'ny tanàna, ny gouverneur, ny haino manjery isan-karazany ao anatin'izany ny M3 TV, ny RTN, ny Viva. Ireo mpanompon'Andriamanitra izay marobe niara-niasa taminay a, sy gianina manokana ao anatin'izany a, ny Rema vadiny zanak'ondry, ny fiangonana Jefy Jesosy fitiavana, ny fiangonana Fanahy ny voninahitra, ny fiangonana Vavadiny tsara endrika, ny fiangonana Refy sy ireo hafa fikambanana maro samihafa izay tsy voatanisa. Andao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alléluia. Tain'Andriamanitra renareo tompoko lahy sy tompoko vavy a, ary ny tompo manokana maly fitianareo ny amin'izany fandavan-tena sy fanampiana nataonareo ho anay izany. Tsy adino manokana ianareo izay mpiara-manompo a, izay avy lavitra, misy avy any Soavinandriana, misy avy any Arivomamo, avy any Tsirabe, avy any Antananarivo, ny avetsy Aparihigidro, ny aveto Mahajanga. Mankasitraka ireo tompoko. Tain'Andriamanitra foana ianareo ary ny tompo hanotrona manokana anareo a, ny amin'izany herim-po izay omenareo izany. Rallye de miracle 2023, Jesosy Kristy no ilainao. Isan-taona tokoa dia irahan'ny tompo a ty fikambanany ity nandritra izay 20 taona izay a, hitory ny filazantsara, hanoro lalana ny olona mba hiala amin'ny ratsy fanaony ary hibebaka, hanoro azy ireo ihany koa mba hahatonga ny fiainany hatsara hatrany dia mbola ety an-tany a, ary mba tsy ho diso anjara rehefa tonga eny amin'ny raon'ny lanitra ny tompo. Na eto Madagasikara na ny ivelany dia tsy mifidy toeran'Andriamanitra, tsy mifidy fiavian'Andriamanitra, fa sarobidy aminy avokoa ny olona tsirairay a, ary izany no nitiavany izao tontolo izao ka nanolorany ny zanany lahatokana.
raha mety aminao zany dia ataontsika mbola hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Araka ny tenin'ny Tompo ao amin'ny Matio 10:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary atsangano ny maty, diovy ny boka voay ny demoni. Efa nahazo maimaim-pona ianareo dia koa manomeza maimaim-pona. Ny ava-malalo amin'ny Tompo nahazo maimaim-pona tokoa zahay, ary mijolo vavolombelona ny amin'izany. Tianay koa nefinareo mba andray zany fahalebiazan'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Jesosy Kristy dia tsy fombafomba. Jesosy Kristy tsy anaram-piangonana na anaram-fikambanana. Jesosy Kristy tsy mifidy andro ivavahana. Jesosy Kristy tsy pastera, tsy mopera, tsy evangelista na presbitera. Tsy ireo rehetrareo ny azahoantsika famonjena fa mifandraisantsika ny Jesosy ho Tompo sy mpanjaka ny fiainantsika. Lazaovina eo akaikina hoe tsy miova Andriamanitra hoe. Izy no ilainao hoe amen. Manaitra ny sofo maro androany araka ny asan'ny apôstôly 5:5-10. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema toy ny eto Mahajanga dia nivory koa ny tondrany marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Atsangany tanan'izay teo sitrana androany. Alleluia. Tsy taka ny diranao teto ny nivoanao. Minoa ianao fa ho afaka ianao ho sitrana ianao. Maretatra amin'ny farany mbola be da be ny fanentanana atao eto. Misy artista tsy ampozonao, artiste évangélika, mbola ho avy eto anentana antsika, ampiditra antsika ao anaty fiankonfana. Fa maharetatra amin'ny farany misy ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika. Teny manafaka, teny manasitrana. Ho avy eto zany ary ho avy ny fotoana hitondrana ambavaka antsika tsirairay avy. Mila maharitra hatramin'ny farany antsika. Zay no ela tompoky lasy tompo vavy fa ambara amin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny Rallye de miracle eto Mahajanga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ataontsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Atao mafy be ny tehaka ao aza mitsahatra. Alleluia. Alleluia! Alleluia! Misy olona ve eto Mahajanga eto amintsika eto e? Zay tsy maheno feoana amin'ny vahoaka amin'ny Mahajanga e! Mafimafy ho an'i Jesosy e! Fanomerambanao pastori azy amin'ity androany an'ity dia fanomeramban'ny mponiny Mahajanga isika rehetra eto Mahajanga zay tonga rehetrarehetra eto tonga soa tompoko. Fanomeramban'ny pasteur Riva ihany koa tonga soa eto amin'ity amoron-dranomasina mahafinaritra eto Mahajanga tiaka mafy belotsika ho an'i Jesosy. Ya Jesosy pasteur matetika izy teny amoron-dranomasina teny nanao zavatra. Marina mihitsy zany pasteur, marina mihitsy zany ary ny singany manokana androany Mahajanga ny tena sarobidy. Azo antoko izay aloha Azo antoko izay. Azo antoko izay aloha amin'ny Mahajanga. Somary manararoatra kely ihany pasteur ho an'izay mandeha an'izao antso zao. Manasa anareo ampitiavana izay mandeha any an-trano any na any an-dalana any manasa anareo ampitiavana iray sy hiaraka aminay eto amin'ity toeran'ity androany. Ho iray isika eto satria misy an'ilay anankiray Jesosy Kristy afaka ampitambatra sy aneho ny fahatsarano antsika tsirairay avy. Marina hoe izay ny miantso
fa misy an'izay Jesosy fitiavan'izay zay afaka iraisantsika eto amin'ity toerana ity. Manasa mpitiavana tompoko ho an'izay mandray an'izay antso zay. Ndao asitsika orakoraka mafia dia raha antsika foa miantso ny olona rehetra any ambadibadika any. Ya, ona pasteur, fanapahan-kevitsika manokana ve aloha no ho avy eto amin'ity toerana ity? Raha tonga dia valiko hoe tsy fanapahan-kevitsika manokana pasteur. So dia fanapotsika aloha e. Tsy hafanapo. Fa iza Fa le Jesosy zay nanao ny asa sy anisany hoe nifidy ny toerana amoron-dranomasina sy ny rano. Izy ny tompon'antoka sy naniraka ary ny safidy ny toerana ihany koa vonina ny rery ihany. Ya, Jesosy sy ny teniny dia tsy misaraka mandrakizay. Ary anamafisako izay teny izay dia izao hoe isika tsy afaka manao ninina raha tsy misy tenin'Andriamanitra aloha. Ary ny zavatra rehetrarehetra izay ho atao eto dia miankina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ny nahatongavantsika rehetrarehetra eto tsy izay rery tsy nareo rery fa isika rehetrarehetra dia Jesosy no manasa antsika eto androany. Jesosy no manasa antsika eto androany. Dia mila fanokafana fotsika rehetrarehetra. Isika rehetra izay mandray eto Mahajanga, Jesosy no manasa antsika rehetrarehetra eto e. Haleluya! Ya, tsy ho lava resaka tsika fa andao asitsika hira anankiray dia hotoizantsika eo ihany ny fanentanana izay apetraky ny tompo mba ho vonina ny anaran-drery ihany. Amin'ny ahafantanana mafy be dia andray ny artista voalohantsika. Haleluya! Afaka ny orakoraka be ho an' Jesosy ve ianao androany? Haleluya! Haleluya! Hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa manoatra noho ny mpandresy ianareo amin'ny alalan'ilay mampahery anareo. Iza no mino fa tonga eto ianao androany dia voaketo ianao mpandresy. Amen. Isaorana ny Andriamanitra iray izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Raha ao amin'i Jesosy Kristy ianao androany dia azo antoka fa ho mpandresy ianao voaketo. Amen. Ataovy azo antoka raha hoe ao amin'i Jesosy Kristy avokoa tsika rehetra androany. Daorany raha manasa antsika hitsanga anatin'ny tsiro ity mpandresy. Jesosy dia mpandresy mandrakizay. Tsy baresy zany Jesosy. Jesosy ilay nandresy ny fahafatesana. Izy ny lay matoa amin'izany fitsanganany tena maty izany. Ary rehefa izy no velona antsika dia velona koa tsika androany. Amen. Aleluia. Aleluia. Mpandresy mandrakizay tsika ao aminy. Aiza le teritsika ho an'i Jesosy. Fangagana ataonao tsy misy zavatra tsy anao atao. Miaseito ny endrinao. Tsy miova ianao manangana toy tamin'ny Lazarus. Reko ny feonao miantsy.
Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Raha ny an'ny tononkiratsika, aloha esorina ihany satroka mba ho fiarahantsika rehetra. Raha ny an'ny tononkiritsika dia hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra ary tsy misy ny tsy haina atao. Ninona zavatra nentina teo amin'ny Jesosy dia afaka ny mino somatokitsika fa afaka ny va ary misy foana ny vahaolana. Izy no efa teo hatrany am-piandohana ary izy eo foana ary izy ihany koa mbola any amin'ny farany. Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy Ya. Pasteur Liv. Izy nefa teo, izy nefa hatr'izay izy no maty sy anio ary mandrak'izay ho ny tenin'Andriamanitra. Afaka mahazo toerana aloha ianareo. Ny antony anomanana antsika dia mba ahafahantsika tena mandray izay zavatra omanin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy androany. Sa tsy izany pasteur? Zany mihitsy. Andriamanitra rehefa eo izy, rehefa eo mifanatrehany, ka tongotsika amina fiomanana sy amina fientanentanana amin'ny fisokafana sy amin'ny fiandrandrana, amin'ny fifatohana. Tsy fantoka aminay nareo na tsy fantoka amin'ny nizaniza isika eto ny tena mariny fa ao amin'ilay Jesosy Kristy dia afaky ny anova fiainan'izy. Ao amin'ny Salamo 8:5 dia misy tenin'Andriamanitra ohatr'izao nataony Davida mpanjaka. Davida mpanjaka nanana ny zavatra rehetra izy fa hozy Davida hoe tsy mety ty fiainako ty raha tsy miaraka amin'ilay mahay ny zavatra rehetra. Dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha ny tantarany zanak'olombelona, isika olombelona tany amin'ny voalohany dia isika dia tsy natao aleo tena hisaraka amin'Andriamanitra fa natao hiankina amin'Andriamanitra mandrakariva isika pasteur. Zao vakin'ilay tena amin'ny Salamo 8:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fony azo pahoriana aho dia ny antso an'i Jehovah eny Andriamanitra no nitarainako. Ny an'ny feoko tao amin'ny tempolony izy ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny. Mbola ainy atao ve zany pasteur mihaino ny feo an'ireto olo reto sy mihaino ny feontsika amin'ny rahalasy reto atorianantsika rehetrareto androany? Tena hainy tokoa pasteur satria tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay. Ary raha ny haino an'i Davida izy tamin'izany afaka manokatra ny sofiny ho antsika eto amoron-dranomasina eto amin'ny bord eto izy amin'ity anio ity ary mino aho fa tsy anio ihany pasteur. Ya, afaka sitsika teka velo mba fifaliana hoe Jesosy mpanjaka ny manetry tena hiavana amintsika, hitady atsika, hiaino atsika, hikarakara atsika, orakoraka mafy be ho an'i Jesosy Dia iroso ho amin'ny fiderana sy ho amin'ny fiankofanao an'Andriamanitra ihantsika apotikely anontsiatra. Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Terainay ianao Andriamanitra lay tsy miova. Lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova amin'ny fahaiza manaonao ianao. Ary tsy miova amin'ny fatokinao. Zany mbola ahafahanay mijoro eto androany Jesosy. Dia hideranao fotsiny izahay. Dia hanandratra ny tananay any amin'ny lanitra izahay dia laza aminao hoe hainao atao ny zavatra rehetra. Satria ianao no alfa, ianao no omega, ianao ny fiandohana, ianao ny fiafarana. Rehefa miteny ianao dia tsisy masakana anao. Rehefa mikasa ianao, rehefa miasa ianao dia tsisy matohitra anao. Amen. Ianao no alfa lighting youth, ianao omega mandrakizay, manjaka mikery anao tompo, andriamanitry ny fagagana, tovotsito lay avo indrindra, andriamanitry ny tiay atao, rehefa miteny anao tompo, tsisy matohitra anao. I know what I know how is avatar. I know what I
Lazao ya non alpha. Ya no alpha lights in you. Ya no omega mataki. Mataka mkere na utupo. Lazao ante mountain fagaga. Tuputi tu. Ante mountain chayada. Efa mite. Ya now. Lazao I know what now. I know what now. Send me to home. I know what now. These are my challenges. I know what now.
zavatare tsy miovy anao ainao atao tompo ny zavatare afafainy amin'ny lanitra tananao dirao ainao atao tompo ny zavatare tsy miovy anao ainao atao tompo ny zavatare fony Mahajanga ainao atao lasa mafy ny zavatare sakafony babanao dia lazao ainao atao tompo ny zavatare ianao no afalay tsy miova ianao omeka mandrakizay manjaka mikery Andriamanitry ny fagagana tompo tsy toray aby indrindra Andriamanitry ny tsy atao rehefa miteny anao tompo tsisy matohitranao ainao